Ahoana Marina Ity Fitondrana Ity. Ny demokrasia sy ny fehinkevitra momba ny fanjakana tan-dalàna no fototra iorenan'ny repoblika. Voasoratra mazava ao amin'ny andininy voalohany lalam-pandrenana malagasy izany. Raha ny zava-misy hatramin'izay roa taona nijoroany ny fitondrana izao, dia tsy misy fanajana ny voalaza ny lalam-pandrenana io. Tsara aloha ny manamarika fa ny lalam-pandrenana malagasy dia natao sy navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny 1 ny volana Desambra 2024. Izany hoe ny mpitondra ankehitriny io no nandrafitra azy nandritra ny tetezamita. Ny fantaniana mipetraka izany dia ny hoe inona no tsy hanajana ny filoham-pirenena ny lalàna izay napetrany eto amin'ny firenena. Tsy mahagaga arak'izany ny fandikan-dalàna miseho eto amin'ny firenena sesilany io, fa ny filoham-pirenena mihitsy no mitarika izany tsy fanajana ny lalàna izany. Raha jerentsika tokoa ny fampiarana ny atao hoe demokrasia dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola tany demokratika ihany ve i Madagasikara? Raha somary tsy haivina kely dia isan'ny notakiany resolombavambahoaka 770 teny amin'ny kianjany 12 Mey izany atao hoe fahalalana izany. Isan'ny mpitolana fanafota amin'izany ny ekipa ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ankehitriny anefa dia ny efa nanankianana tamin'izany fotoana izany ihany no miseho ankehitriny. Fanangadrana mpanao politika maneho hevitra fa kanan-keriny ny fananam-bahoaka kanefa tsy nisy fifampiarana tamin'ny vahoaka, tahaka ny zavatra nitranga tany amin'ny komina Berariandroy izay namozana aim-bahoaka mihitsy noho ny amboletra anaovana tetikasa. Indra raha iny moa dia tsy hay izay tena ny hafarany hatramin'izao, fa dia rava-fananana aloha izany ny vahoaka madinika tamin'iny. Tombontsom-bahoaka ve no nametrahany vahoaka ny mpitondra teo, sa ny katsaka ny tombontsoa ara-politikany manokana? Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana ao amin'ny Savaranonando. Ny vahoaka malagasy no masy mandidy, koa inona no anaovana amboletra kanefa ny vahoaka izay masy mandidy eto amin'ny firenena no tsy manaiky ny ametrahana izany. Tahaka izany ihany koa ilay kolize etsy anaty rova, fa tsy zana-bahoaka angamba ireo mitabataba sy ny tsipaka ny anatanterahana azy io. Tsy vita ny amboletra fotsiny fa manitsakitsaka ihany koa ny asin'ny rova. Amin'izao aza moa dia novaina mihitsy ny anaran'io rova izay manana ny tantarany sy ny hasiny eto Antananarivo io. Atreto moa ireo taranaky ny andriana dia mitsipaka ary mitaky hatrany ny anesorana io fanimbazimbana goavana natao ny mpitondra io. Nanomboka ny taona 2024 iny dia saika aloza foana no nandalo teto amin'ny firenetsika. Teo ilay vatobe namozana ain'olona tenin'ny ampamarinana. Taorian'io nitranga ny ranobe izay nahadobo ireo faritra maro ary nahatraboina ny vahoaka malagasy. Inindray fa nipoitra ihany koa ny arety mandringana izay nampitondra faisana ny vahoaka malagasy ankehitriny io. Ankoatr'izay, ny fahavoazana mafy mahazo ny mpiray-tanindrazana any atsimo io. Manginy fotsiny ny mahafaharoa maneran-tany amin'ny mahantra indrindra any Madagasikara. Tsy hoe mitanisa loza akory, fa mahalasa saina ihany ny zava-manjo any Madagasikara amin'izao fotoana izao io. Tsy afa-doza mihitsy ny firenentsika hatramin'izao. Dia hoy ny filoha Marika Ravalomanana hoe misy fisedrana sy fitsapana atsika zao satria tena hita ary tsy azo afelina fa dia tena mandika ny lalàna, manao tsinotsinona ny asy maha-olombelona ary ihany koa mivily lalana amin'ny maizy azy. Izay rehetra manana fahefana izay rehetra mitondra koa dia angatahantsika famelana zany, angatahantsika fibebahana mpanatretena. Raha ny fomba fijery sy ny tombatombana hitako sy fantako dia ataona somary ahitantsika ny vokatry ny zavatra kitotosika tany
tamin'ity taona roapolo sy roa arivo ity taratra zay vokatra zay ny tranga amin'ndraiky am' roapolo sy roa arivo satria be reo orinasa tsy miankina zay nakatona nefa reny mampiditra etra be reo orinasa afakaba mikatona be da be ny olona tsy anasa mbola hitombondray zany zao ny fahasairanana na ny olona ho sahirana tsy mahita aniko hoanina tsy hoe tsy manana fa tsy mahita aniko hoanina ary be koa reo orinasa zay nakatona mihitsy satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapony izany no atao hoe olona manana traikefa amina fitantanana firenena mahafantatra no sady mahay ary mahay mitsino sy mijery lavitra ny zava-misy eo amin'ny fireneny saingy ny eto amintsika moa dia ny olona tahaka izany no izahina aratsiana esy seroa tsy vao androany no niarana fanaratsiana ataon'izao ekipa ny fitondrana izao ny filoha Marika Ravalomanana ny mpitondra mahay dia mandray andraikitra amin'ny tsy fahombiazana ary mahay miaiky izany tsy fahombiazana izany. Ity fitondrana ity anefa dia fomba fiady politikany mihitsy ny manilika andraikitra sy ny tsy fahaizany any amin'ny mpanohitra io. Nafana be ilay raharaha volamena izay tratra tatsy Afrika Atsimo. Niezahana ely mafy fa misy ifandraisany amin'ny mpanohitra ity resaka ity. Fa Ahoana Marina e! Mbola fivavahana aza ve no andehanan'ny filohan'ny mpanohitra tany Soavinandriana? Mpitandro filaminana maro no nitsena azy eo am-baravaram-piangonana. Maika fa hoe anondrana harem-pirenena izy. Faharoa, ninona no lazain'ny mpitondra makasika ity raharaha ity? Dia tompon'andraikitra feno izy ireo satria ianareo zao no mitondra araka ny efa nambaranareo teto. Tsy tokony avilivily araka izany ny saim-bahoaka. Mpitondra tsy mahay no manilika ny andraikitra any amin'ny hafa. Tsy nisy mihitsy zany ny fandraisana andraikitra teto raha tsy nisy ny fahatrarana azy io tatsy Afrika Atsimo. Tsy vahaolana ny fanadiovantena i masom-bahoaka ka miteraka fisavorovoriana ho an'ny mpanara-baovao io, fa ny fandraisana andraikitra no tena zava-dehibe sy tokony atao. Ity no tahirikevitra voarakitra makasika indrindra io fanondranana harem-pirenena eto amintsika io. Raha misy ny rahana nandelaka ny avolo na namarina nytosiny voaderosa ny avolo dia zata ao anatiny rolimesata ao anatiny afaka manampy an'izay teny prezida ary nakasary zahay tamin'izany valina zany tany zany rolimesata fatao reo voaderosa reo ary tena atao tokoa reo araky le namanjavana dia mahatonga ny firavalomana azy rehefa nalaina izy dia nalefa teny avolo fa mbantanina mipetraka tsy amin'ny Marika Ravalomanana satria rehefa lasy fa rehefa lasy Marika Ravalomanana na ataona dia matondra jelona nakaiza le boaderosa vita be hitanay sy rolimesata araka tamin'ny transport tao iavolo dia velona rajelona fafanana ny Madagasikara. Isaky miteny izy dia hoe ho ataoko zao ho ataoko ry fa io vola vaina fosiny fa tsy vola fanjakana. Misy lalàna ny famoahana vola fanjakana ary misy fizarana ny fahefana eto Madagasikara, ny fahefana fanatanteraka, ny fahefana fanaolana, ny fahefana mpitsara. Ity fitondrana tetezana hita ntsiny dia matondra jelaka zay tianao atao no atao. Fa rehefa fanjakana mariterana io dia manaraka fikifidanao amin'ny fomba famoahana vola fanjakana. Ary tsy voazavana mihitsy hoe avy aiza ny vola entinao amatsina ny tetikasa ary ina ny tetikasa ataonao. Mazava ny voalaza ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera teo. Fa ity no valin'ny fanontaniana nataon'ny ministry ny serasera teo aloha Henri Laurent Radasson na i Roly Mercia izay mamaly ny fanontaniany rehetra. Nalefa ny andro rajoelona tany Chine izy ny sofotona reny resaka atao io hoe efa eto reto ka atao io no andao jerevana olona dia efa misy manana talenta momba zay ao na manakaiky tao mbola tonoantsika raha ilaina ny anarany dia anatin'ny roa volana mbotsy ny faravabetsaka dia lasa le Chine le izy azo ny vola na azo fifoana zany amin'ilay mandeha boîte rose ny tombo andarana le namana nanampy azy nanao ny zavatra maro tena zany eo zay moa ny olana taminy zay zany ny anisan'ny nampiady taminy zany manambanimbany olona zay hoe ministre badera izany nomenany ministre dia raha zay ndray zay fa ministre de sokody zone dia reny azatsona fa tsika ty any dia tamin'ny anankiray
zava zany tsy vaolombelona ary iara-maty ndraitrarehetra misy tarakasin'izany ao am'le avion ny fanjakana tamin'io. Mazava ny voalaza teo antrany amin'ny fitondrana tetezamita zany no gaboraraka sy ny fanjakana ifandranana antsokosoko ny arem-pirenena eto amintsika io. Tsy misitraka ny tombontsoa amin'izany mihitsy ny vahoaka malagasy ary sarotra ny heverina izany raha ny zava-misy eto amin'ny firenena io. Mandeha ny resaka mahavoaroiroy ny mpitondra mahakasika ny bois de rose, maina anaraka izany ny ONE tetsy Antaninarenina. Nosamborona ny ministry ny serasera teo aloha Roly Mercia izay anisan'ny mahalala ny resaka bois de rose tamin'ny andro ny tetezamita. Nofoanana ihany koa ny fanendrena ny tale général ny ONE na ny Office National de l'Environnement vaovao. Fifandrifinjavatra ve? Raha ny momba iny volamena iny moa dia fantatra fa nilazaindray ireo mpisolo vava miaro ireo izay tratra fa avy any Mali ny volamena fa tsy avy eto Madagasikara. Sanatria ve de ho baibay volamena araka ny iran'ny mpanakanto iray izay? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?